Efa nijoro tamin'ny taona 17 ny atoko politika Maheva na Madagasikara endrika vanina ary efa mielo-patrana manerana ny nosy. Foto-kevitra hijoroan'izy ireo ny fijerena ny mahaolona sy ny lalàna. Ny antoko politika Maheva Madagasikara endrika vanina. Ny antoko Maheva dia manana foto-kevitra izay mizara telo mazava tsara dia ny olona aloha ny tontolo manodidina ny olona ary ny lalàna. Manao antsoava amin'ny fitondram-panjakana misy ny antoko politika Maheva mba hijery amin'izay lafiny mahaolona izay. Lafiny mahaolona io nefa ny tena zava-dehibe ampandrosoana ny firenena. Ny ekonomika, ny lafiny sosialy, ny lafiny tsy fahasalamana ao anatin' izany rehetrarehetra tsy fisiny jiro, tsy fisiny rano zany mba tokony hijerevana ny mpitondra faran'izay haingana. Ka za dia miantso sahady any mpitondra mba hijery an'izany fampandrosoana ny lafiny mahaolona zany. Mino fa mba tonga any aminareo mpitondra manana ny fahendrena, manana ny fahaizana, manana ny fahalalana mba hijery vahaolana an'izao firenena zao fa efa tena mijaly tompoko ny vahoaka malagasy.